Atao anatin'izao fihoboana izao dia isany miasa tontolo andro ihany koa ny avy eo anivon'ny postra malagasy amin'ny fandefasana entana taratasy ary ny vola. Efa mipetraka raha teo fikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday amin'ny postra monnaie vahaolana hoentin'ny postra malagasy hampirindra ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Publie reportage. Zahay ato amin'ny postra malagasy koa dia tena afaka milaza fa tena miatrika mivantana na ankolaka ity fahasairanana amin'ny fisian'le valanaretina coronavirus ity. Ary izay ny antony mahatonga anay misokatra mampandeha ny orinasa mampiodina ny orinasa 24 heures sur 24 mba ahafahanay manala ny fahasairanan'le olona, manala ny fahasairanan'le mpanjifa amin'izao fisian'le valanaretina coronavirus eto Madagasikara eto izao. Ohatra amin'izany ny fampandehanana an'le asa fifandefasam-bola. Ohatra amin'izany ny fampandehanana an'le asa amin'le fakana vola amin'ny taherim-bola tsinjolavitra satria be dia be ny malagasy izay mametraka vola aty amin'ny postra amin'ny tsinjolavitra dia fotoana izao tena milara be dia be ny olona maka vola amin'izao fotoana izao satria sahirana izy dia maka ny volany tsy any amin'ny banque rery akory no misy fametrahana vola fa tsy amin'ny postra koa dia fametrahan'ny olona na aty an-drenivohitra na any ambanivohitra vola ka dia tena hoe be dia be ny olona maka vola aty amin'ny tsinjolavitra aty amin'ny postra malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'io tsinjolavitra io. Eo ihany koa ny fifandefasam-bola amin'ny alalan'ny postra monnaie. Be dia be ny olona izay mandefa vola sy maka vola amin'ny postra monnaie amin'izao fotoana izao satria raha mandeha ny an-dalana eny tsika dia mahita fa tsy dia miasa firy mihitsy ny cash point eny an-dalana eny kanefa ny postra malagasy miasa ara-dalàna ary dia mirohatra mankaty amin'ny postra malagasy ny olona manokatra kaonty mametraka vola, mandefa vola amin'ny alalan'le postra monnaie io. Izay mihitsy koa nahatonga anay nanapa-kevitra ato amin'ny postra malagasy fa manomboka izao ka mandra-pahatonga ny farany volana Mai dia ho atao gratuit tanteraka ny fametrahana vola, ny fanokafana kaonty ato amin'ny postra monnaie, fametrahana fanaovana dépôt ato amin'ny postra monnaie, ny fanaovana transfert ato amin'ny postra monnaie ary ny fanaovana retrait ato amin'ny postra monnaie, izany hoe zéro ariary avokoa zany fa tsy misy frais mihitsy. Mila fanafody isika amin'ny eran'ny faritany, eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny postra rapide no mitatitra ny fanafoditsika. Mila ny PPN amin'izao fotoana izao ilaina amin'izao fotoana ny confinement izao ny resaka provision dia betsaka amintsika avy any amin'ny faritany na ny avy aty ny fandefa PPN mandefa vary na ohatr'izany dia betsaka ihany koa ohatra ny manafatra ireny sakamalao avy any amin'ny faritra Atsinanana, ny manafatra ravitsara, manafatra zavatra sahala amin'izany izay ny antom-pisiny le postra rapide ary dia miezaka izay araka ny resahako teo hoe miasa 24 heures sur 24 ny postra malagasy amin'ny alalan'ny postra rapide io. Amin'izao resahantsika izao amin'izao andro alina izao dia mandeha ny camion ny postra malagasy ny postra rapide amin'izao fotoana izao mandeha mitatitra izay zavatra rehetra resahantsika izay mba ahafahana mamonjy ny mpiarabelona, mamonjy ny malagasy mitovy amintsika, mamatsy fanafody, mamatsy PPN any amin'ny faritra rehetra izay misy antsika.